tena antony fisiany zao atrikasa zao moa dia raha tsy hevitsika kely aloha ny tantara teo aloha dia misy fizarana fahobe ny fanafody hiadivana amin'ny aretina ataontsika hoe maladie tropicale négligé na hoe aretina tsinotsinavy izay hitantsika tao ny Joël Mentiaz, ny schistosomiase ary filariose hiadina amin'ny aretina ongobe zany aretina kakatsinay koa zany manitena anazy ka taorinan'izay zany misy fanangonana n'ireo vokatra ny azo tamin'ny fizarana fahobe zay dia androany nanaovana ny atelier de validation nandritra ny 3 andro moa 4 andro rahapisy mbola mitonga ny nanaovana an'izay atrikasa zay zany nanaovana validation n'ireo résultat reo alohany anomezana azy amin'ny lehibe atsika hoe reto hoe vokatry nasa natao tao anatin'izay raha tsy atao fahita moa zao conjoncture iainantsika zao zany tamin'ity raha nandalo an'ilay pandémie na covid-19 iny tsika dia voatery zany nitranchena raha tokony natao indray mpandeha ny fizarana fahobe manerana ny distrika distrika dia 58 distrika ihany hitantsika tamin'ny phase voalohany dia hieritreritra indray zany hanao phase faharoa zany tsika amin'izao amin'ny 22 distrika angamba no ataontsika amin'izao phase faharoa zao dia alohan'ny faran'ny taona zany hoezahana rehetrarehetra zany hoezahana enjehana donc zany nitranchena en 3 reprise zany ilay fizarana fahobe hiadina amin'ny aretina tsinotsinavy. Ny fiarah-miasa amin'ny ministéran'ny fahasalamam-bahoaka sy ny mpiromiam-boanantoka OMS dia tsara dia tsara ary mitohy hatrany. Raha mipetraka ny fiarah-miasa dia zavatra isorana zany dia le hoe tsy diso anjara ny fiadivana amin'ny aretina tsinontsiniavana. Anisany misitraka zany ny tohana avy amin'ny OMS ny ministera ny fahasalamam-bahoaka amin'izay lafiny ady zay ary mitohy hatrany. Ny tolotra sy tohana avy amin'ny mpiara-mambonantoka OMS moa zany dia eo anisany ny famatsiam-bola n'ilay asa raha tsy ahevina ilay asa moa zany dia ilay fizarana fahobe fanafody hodi-kankana dia eo ihany koa mialohan'izay tsy inona dia inona moa ilay ampiasaina dia ny fanafody dia ny familorana ny fanafody ihany koa zany dia anisany sahan'ny OMS ary mandalo amin'ny lafiny fampiofanana ihany koa zany. Tsara ny manamarika eto fa i Madagasikara zany dia anisany ireo firenena ety Afrika misitraka ny tohana avy amin'ny projet ESPEN. Projet ESPEN io zany dia projet tetikasa ao amin'ny OMS afro zany hoe ny OMS ety Afrika dia mahazo misitraka an'izay tohana zay Madagasikara ary zay no ampisiany asa rehetra mahakasika ny ady amin'ny aretina tsinontsiniavana indrindrandrindra amin'ny fanafoanana ireo aretina izay tsinontsiniavana azo tsabona amin'ny alalan'ny fizarana fahobe ny fanafody. Maimaimpona ny fanafody tsisy vola aloha mihitsy fanafody ampiasaintsika hiadina amin'ny aretina tsinontsiniavana.